Amin'ny fifaliana ry raha lasana bavy malala zay miombona ato anatin'ny tohivaka ny fahamarinana ny mamangy antsika ao amin'izao fotoana iombonantsika izao ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika hivavaka isika ry Andriamanitra rainay io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao ary Andriamanitra velona ianao no manome anay zao tombontsoa ahafahana manome voninahitra anao zao ahafahana mifampahery zao ahafahana mijoro ho vavolombelonao eto anivo ny fiarahamonina sy ny firenena ary izao tontolo izao misy any ankehitriny izao midera sy manome voninahitra anao zay ankehitriny ary indreto zahay zanakao ry Andriamanitra rainay io amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zokonay tomponay sy mpamonjy anay manatona anao hanome voninahitra anao saingy hangataka aminao indrindra koa ny fanahinao hiasa mahitarika anay handraisanay ny teninao hifampizarana eto amin'ny anaran'i Kristy mpamonjy anay amen. Ato anatin'ny herinandro masintsika ry raha lasana bavy malala ary andiny anankiray ao anatin'ny tantaran'ny herinandro masina no tiany tompo ampaherezana antsika dia ny Matio toko 9:20 andinina 7. Matio toko 9:20 andinina 7. Izao mivoasoratra ao amin'ny anaran'ny tompo. Ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nakany amin'ny tendrombohitra oliva. Ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nakany amin'ny tendrombohitra oliva. Jesosy Kristy no resahana amin'izany ry havana malala. Jesosy Kristy izay avy namarana ny sakafo ny Pasika no ambara eto fa mihira fiderana. Ary inona no zavatra tian'Andriamanitra ahorona ampontsika rehefa mahita an'izany tantara izay ambarany amin'ny Jesosy Kristy izany sika ny ambarany ry havana malala dia izao hoe andao sika hanahaka an Jesosy Kristy andao sika hanahaka an Jesosy Kristy izany hoe tahaka ny nandehanan'i Jesosy Kristy izay nizotra nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka nizotra amin'izany mihira fiderana no iantson'Andriamanitra antsika koa amin'ny fijoroana vavolombelona zay ataontsika ka raha manahaka an Jesosy Kristy sika inona moa nataontsika nataontsika izany dia zao mihira fiderana sika izay no ambaran'ny teny eto sinina andaontsika hira fiderana izany hira fiderana zany ry havana malala dia hira fiderana ao anatin'ny toe-javatra sarotra satria raha vakitsika raha jerentsika ny alohan'ny ty teny izay raisitsika manoko an'ity voavy ny ona tamin'ny mpianatra ange tamin'ny olay fiaraha-misakafo nandrena amin'ny fanasan'ny tompo io nge ny tompo ary voavy ny teny tamin-drareo nge izy ny amin'ny ny anankiray aminareo ny amadika izany no zavatra nyresana tao zavatra mavesatra Jesosy Kristy mahafantatra tsara fa havadiky ny olona akaiky aminy ny olona miara-mihinana aminy miara-mihinana sy misotro aminy tena havana akaiky sakaiza tia no hamadika ny tena izany ny zavatra fantana saingy tsy mahasaka anazy tsy hira fiderana zany ary rehefa jerena ny tohiny andeha ho aiza moa izy andeha ho any tendrombohitra oliva ho izy andeha ho any amin'ny sahan'ny Getsemane fa inona moa ny dikany hoe Getsemane ny dikany hoe Getsemane fa miazana olive izany hoe tokony hoenty toy ny roso hoentina mihitsy mandeha ho potserina no poritina potehina any izy mba hivoaka ilay diloilo avy aminy ohatran'izany ny sary ao izany hoe Jesosy Kristy tereny-javatra anankiroa ny fahamadiany sakaizatiana kila ny fahoriana toy ny anaporetana azy mafy zany no irsony saingy eo ny elanelan'izany zavatra anankiroa zany zay tena mahaory mahavaky fo ary mampangororo sy mahafadiranovana mihira fiderana Jesosy ary lesona lehibe ho antsika zany ndeha hanahaka an Jesosy ao anatin'ny toe-javatra sarotra lalovantsika miaina ny coronavirus tsika izao ny fahasaranana rehetra ateraka zany ao anatin'ny fiainantsika manokana hoe eo amin'ny asa mpivelomana ny fiainana tokantrano hoe ny fahavelomana ny zavatra samihafa ny tebiteby rehetra ateraka zany ao anatin'ny zavatra sarotra lalovantsika tsy mikonainaina akory tsy mimenimenina akory tsy mimonomonona ny antsonantsika aninona hira fiderana misy hira ino moa le malaza manao hoe omeolaka ny fiderana zany ry havelao ny fiderana an'Andriamanitra tahaka izay nataon'i Jesosy tsy hoe akory tsy fantany ny fahamadiana hiatra aminy tsy hoe tsy fantany ny fahoriana hafadiranona rehefa avy eo fantany tsara zany saingy miroso izy ary dia mihira fiderana ihany dia mahireza raha lasana bavy malala andao
hira Fiderana ihany ao anatin'ny zavatra rehetra izay lalovantsika. Fa inona moa nahatonga azy hira Fiderana? Hitantsika ravana malala ny zava-miafina zany raha mamaky ny 9:20 eo alohan'ity teny indrindra sika eo alohan'ny teny indrindra. Fa rehefa nilaza ny amin'ny fanasan'ny tompo izy dia niteny Jesosy manao hoe zao voasorotra amin'nana tompo ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho mandra-piavy ny andro hiara-hako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakanina raiko any amin'ny fanjakanina raiko. Ny mason'i Jesosy Kristy zany dia nahita lavidavitra kokoa mihoatry ny zava-misy mampahory azy ankehitriny dia ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ray izay tsy maintsy ho tonga izay tsy maintsy handresy ny hery ratsy rehetra. Ary raha milaza izy eto amin'ity andinina fahatelopolo ny amin'ny hoe ny hira Fiderana soratra masina ka milaza izy aorinan'io ny andinina farany amin'ny telopolo sy amin'ny telopolo dia zao ny zavatra nitrangy. Ary tamin'izay dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany ianareo rehetra dia ho tafotoana noho ny amiko ny alina fa voasoratra hoe amely mpiandry dia hiahaka ny ondry andrasana. Saingy zao ho ny andinina faharoa amin'ny telopolo fa rehefa atsangana dia hialohanareo ho an'ny Galile. Ny mason'i Jesosy tsy voafetra ny zavatra ankehitriny fa mahita lavitra kokoa, mahita ny fitsanganana aoriana ny fijaliana, ny hazo fijaliana, ny fahafatesana. Ahita ny fitsanganana sahady izy mitsinjo an'izany ary lavitra koa ny fitsanganany paske le fanjakan'Andriamanitra ray izay tsy maintsy ho tonga. Rano izy ravana malala izany fanantenana be voninahitra rany no nanentana an Jesosy koa ny hira Fiderana. Rano izy raha ataontsika manao hoe andao re hanahaka an Jesosy dia hoe andaotsika mba hahay mihira Fiderana na eo anoloan'ny zava-tsarotra sy mafy aza. Fa zavatra anankiray faharoa andaotsika hira Fiderana satria azo antoka ny falantenana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny amin'ny hery ny fitsanganana amin'ny maty izay omen'Andriamanitra atsika. Raha ohatra eritreritra manokana ny amin'ny ady iombonantsika amin'ny ady amin'ny fahalovana izay iombonantsika ato anatin'ny tohivaka ny fahamarinana ry rahalasy anabavy malalako dia tsy maintsy manaiky isika rehetra fa rehefa mijery ny zava-misy angy eo anivo ny fiarahamonina misy atsika eo anivo ny fitondram-panjakana eo anivo ny zavatra misy tonga ny ezaka samihafa izay atao amin'izany ady amin'ny fahalovana zany sangeratsika mahita koa fa namany ady maha-kivy ny ady amin'ny fahalovana tena maha-kivy misy ny mieritreritra hoe aiza marina mbola azo atao ve ny anana firenena handresy an'ity fahalovana ity raha zao ny zava-misy. Tsaroako eto ravana malala ny teniny zany ray aman-dreny lehibe zany ny professeur Simeon Rajon izay nampianatra anay teny Akatso za ray aman-dreny lehibe ataoko eto loloavina tampony loha zany nananantsika ny departemanta ny teny sylabolina riba malagasy ao amin'ny université anatin'ny io ary zavatra lehibe ny vitan'izany lehilahy zany rehefa niteny taminay izy izay mpianatra eto amin'izany departemanta ny teny malagasy zany mbola teny frantsay moa no nampianarana tamin'ny taranja samihafa zao no nambarany taminay ndre mandeha manao hoe nous sommes payés pour défendre une cause perdue d'avance. Nous sommes payés pour défendre une cause perdue d'avance. Izany hoe isika dia karamaina mba hiaro zavatra anankiray izay efa fantatra mialoha fa tsy hita ny iarovana azy fa tsy maintsy ho resitsika. Ary ny zavatra andresahany tamin'izay dia ny amin'ny fivoarany teny malagasy hoe zao tsika amin'ny teny malagasy mety tsy mahay teny malagasy ny ankizy mety tsy mahay mifangaro dia ny teny malagasy tsy hay tsara ny teny frantsay koa miboredika tsy hita be ihany ty zavatra ty fa ny teny malagasy tsy ohatrany lefa tsy hoe vary amin'anana fa manjary vary amin'akotro ohatran'izany zany le fomba fiteny tamin'izany fotoana zany dia ohatrany tsy hita tsony izy ity ary tsika rehetra miara-mahita amin'izao fotoana zao hoe inona tokoa moa mety ho azo heverina hoe fahasimbaniny ny teny malagasy nahatonga an'izany ray aman-dreny lehibe zany ny teny an'izany. Fa rehefa mijery ny ady amin'ny fahalovana igny koa tsika ka andao atao hoe raha andao atao hoe karamaintsika amin'izany ady zany dia marina antsika koa nous sommes payés pour défendre une cause perdue d'avance. Tony hoe tsy misy mangirana mihitsy ty ady amin'ny fahalovana ty fa ny ady amin'ny fahalovana atao atsangana daholo zao rafitra eritreritry ao nefa inona korony zany eo milebika anatin'ny fahalovana ihany tsika ary tsy misy tsy mahita an'izany eo amin'ny lafiny samihafa mihitsy eo amin'ny setra samihafa eo anivo ny fiainan'ity fiarahamonina malagasy misy antsika ty mahamenatra ny mahita an'izany nefa zany ny zava-misy iainantsika ravana malala aza mba tratrany ihany ho an'ny olona aza mba tratrany ihany fa rehefa tena tonga any maharary anao ianao hitanao mihitsy hoe tena Andriamanitro ahoana ny atrena ty ady amin'ny fahalovana ity saingy zao ny tenin'Andriamanitra ny menantsika androany dia zao manao hoe tahaka an' Jesosy andao hanahaka an' Jesosy inona nataon'i Jesosy hitany mihitsy
fa tsy maintsy hamadika azy Jodasy. Hitany mihitsy fa tsy maintsy hampangazy ka tsy hamela azy mihitsy raha tsy maty ny Sinadriona. Hitany mihitsy fa tsy maintsy hanameloko azy na dia tsy marina aza Pilato. Hitany mihitsy fa tsy maintsy ho voaomby mpivolony jiolahy anankiroa izy. Hitany avokoa izany rehetra izany. Izany hoe raha jerena amin'ny maso maha-olombelona tsisy fanantenana mihitsy fa dia ny ratsy ny manjakazaka, ny ratsy ny mandresy. Saingy izao ny lalan'ny sitrapon'Andriamanitra no izorany ary dia ny tohizany zany lalan'ny sitrapon'Andriamanitra zany satria mino izy fa tsy maintsy andresy ny sitrapon'Andriamanitra indray androany, tsy maintsy ho tonga ny maraina koa ny Pasika, tsy maintsy ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra rainy. Ary raha finoana zany koa ravana malala na dia inona na toinona amin'ny maizi na mikitroka ny amin'ny fahalovana iainan'ny firenena ankehitriny na dia mitsilopilopy toy ny jiro ny zanak'afokasika anankiray monja aza ny jirontsika izay miady amin'izany fahalovana zany. Eto nivony tohivaka amin'ny fahamarinana miady ihany sika satria tsika mahalala fa ny lalan'ny sitrapon'Andriamanitra no izorantsika amin'izao ady izao ary ho avy ny fotoana tsy maintsy ho tonga ny fandreseny izay ny manin'Andriamanitra hanehoana ny fahamarinany na ito anivony ty firenena misy antsika ty fotsiny azy eo anivony ny fiarahamonina izay iainantsika dia mampahery antsika amin'izany ravana malala ary rehefa ny hira Fiderana izy dia lasa nakany tendrombohitra oliva dia Tohizo ny diantsika ravana malala amin'izao ady zao izay azontsika atao dia atao satria sitrapon'Andriamanitra zany ninona mety ho zava maha-kivy mahavaky fo mahadiso fanantenana manafotoana manodidina antsika ny amin'ny anaovan'ny olona zany fahalovana zany misehatra samihafa manony diantsika ihany isika mety mandeha tsikelikelytsika miadana angamba mora angamba kely mitsilopilopy angamba saingy mirehitra tsara ny afintsika satria mino ny herim-pandresena ny fanantenana omeny ny tenin'Andriamanitra isika dia ny fanahy masina ny hampahery antsika raha lasana bavy malala hiatrika izao ady izao satria ady amin'ny fahalovana mba ho miaramilan'ny fahamarinana mandrakariva isika tsy milavo-lefona na oviana na toinona satria mino ny fandresen'i Kristy dia ho an'Andriamanitra irery mivoninahitra. Amen.